Mandananareo makany amin'ny assurance aro maka vola fa zanana assurance AVA aro ny vahoaka. Tenareo koa misaratanarana dia izao anseho taranakareo. Zay assurance aro manolotra anao ny vaovao. Klasy tompoko vavy faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ny aliny asabotsy 14 ny volana aprily taona 2024 ity. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ianao ka asaina mpanajana anaraka ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Isany arahany mpanara-baovao tokoa ny zava-mitranga any Vohipeno amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe eo amin'ny firenena indrindra fa eo amin'ny finoana ny zava-miseho any an-toerana dia ny lamesa lehibe hananganana olon-tsambatra ny ramose Lucien Botovasoa izay ho tanterahana rampitso any an-toerana. Efa tonga ny maraina teo ireo mpitondra fivavahana katolika ny solitena ny Papa François izay tonga any Vohipeno araka izany. Araka ny vaovao voaray ihany koa dia efa tonga any an-toerana ihany koa ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoelina anatrika ity fotoam-dehibe izay ho tanterahana rampitso ity. Andrasana ihany koa ny fahatongavan'ny filoha firenena aperinasa rampitso anaraka izay fotoana lehibe izay. Ho tanterahana ny Vohipeno rampitso 12 aprily ny lamesa lehibe hananganana olon-tsambatra any ramose Lucien Botovasoa izay nijoratrano tamin'ny finoany ary notapahan-doha. Ny atoandro teo no nigadina tao Manakara ny fiaramanidina manokana nitondra ireo mpitondra fivavahana katolika nahitana ny solitena ny Pape François ary évêque katolika maro, anisan'izany ny arcevêque Antananarivo Monseigneur Marie-Audon Razanakolona. Anisan'ny anatrika ny lamesa lehibe rampitso ao Vohipeno ihany koa ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoelina. Ny atoandro teo ihany koa no tonga tao Manakara ny filoha-mpanorona ny Mapara ary ny initiative pour l'émergence de Madagascar na IEM. Takafaliana no notsenan'ny vahoaka ny Manakara ny tenany. Ny ariva teo dia niazo avatrany any Vohipeno toerana anaovana ny fananganana olon-tsambatra ny ramose Lucien Botovasoa. Ambohim-piona ny mpino katolika ary ny mpanao politika ihany koa ny ao Vohipeno. Ankoatra ny Andry Rajoelina, anisan'ny anome voninahitra ary anatrika ny fotoan-dehibe rampitso ihany koa ny filoham-pirenena teo aloha Manakara sy ny filoham-pirenena am-perinasa ery Rajonarymampianina.